Manahirana mihitsy tsika olombelona ity satria miasa sika de menomenona ary kafiriana mihitsy ilay weekend ny premier mai hoe mba misy weekend lavalava tsy esana. Rehefa tsy miasa indray tsika de menomenona, leo an'le fihibohana ato trano tsy mahita hatao, tsy afaka mivoaka. Ary mbola fanampin'izany ara de zay vaovao sy zavatra mitranga rehetra dia himenomenomana avokoa, menomenona foana zay mitranga rehetra, tsy misy mahafa-po mihitsy. Zaho indray manomboka miverina miasa de menomenona indray satria verina indray le fisisihana amin'ny bus ny embouteillage isan'andro, efa zatra an'le mipetrapetraka tao an-trano de menomenona foana. Ary raha misy ara ny tsy menomenona de menomenona indray amin'ireo olona izay be menomenona ny tsy menomenona de tsy hita ihany. Fa io zany na isika kristianina tratran'io, efa tratran'io ihany koa ny zanak'Israely nandritra ny fiainany rehetra, fantatsika izany, fa vao maika hamonjy-pino de tsy misy afa-tsy izay fimenomenomana izay no betsaka tao anatin'ny tsirairay, indrindra nandritra an'izay herinandro enina izay zany iray volana sy tapany mahery teo izay. Inona moa no mahatonga antsika menomenona? Mahatonga antsika menomenona de satria tsika tsy manana faharetana. Ary tsy manana faharetana tsika satria tsy mifanaraka amin'le programa sy le zavatra nieritreretintsika ho tanterahana ny zavatra mitranga sy ny zavatra misy, de izay no mampimenomenona antsika. De andao tsika hijery an'izay lazain'i Jakoba momba an'izany toetrantsika izany. Ny Jakoba 5, 17 ka hatramin'ny 7 no hojerentsika an'io. Jakoba 5, 17 ka hatramin'ny 7 izay milaza ohatr'izao hoe: mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranorana alosy aoriana. Mahareta koa ianareo, hampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonomonona ry rahalahy fa andrao elohany ianareo. Indro ny mpitsara de efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ity andininy ity no raisina satria amin'ity andininy ity dia ahitantsika an'le teny hoe aza mifampimonomonona ry rahalahy. Io le zavatra lalovantsika, aza mifampimonomonona ry rahalahy. Fandrao elohany nareo. Fa ao anatin'izay tsy mifampimonomonona izay dia misy teny izay averiny intelo, izay ampianarina antsika foana rehefa mamaky baiboly, fa rehefa misy teny miverimberina ao amin'ny andalana iray zava-dehibe mihitsy io teny io zany. Ny teny miveriny intelo eto de le teny hoe mahareta sy hoe maharitra. Mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavin'ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatra sarobidy avy amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazon'ny ranorana alosy aoriana. Mahareta koa ianareo, hampaherezo ny fonareo fa efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Zay zany ny teny izay averiny intelo ao anatin'ity andininy anankitelo ity. Fa ao anatin'ny andininy anankitelo ihany koa de misy lohahevitra izay averiny intelo. Ny lohahevitra izay averiny intelo ao anatin'izay de le hoe mandra-piavin'ny tompo, efa akaiky ny fiavian'ny tompo. Indro mpitsara de efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Raha izay ny fandehany dia misy ifandraisany tsara zany ny tsy fimonomonomana sy ny faharetana ary ny fiavian'ny tompo. Ahoana moa ny ampifandraisana an'izany zavatra
anankitelo zany. Ale izy anie ho any lazaiko teo hoe ny olombelona rehetra mihitsy na ny kristianina na ny zanak'Israely na tsy kristianina de samy monomonina satria mafy ny zavatra lalovantsika, tsy araky ny eritreretintsika ny zavatra lalovantsika. Raha ny eritreretina tany amin'ny fiandohan'ny taona fa 20/20 ty taona 2021 ty, de tsy zay no nitranga fa de nikiatso ny zavatra rehetra amin'ity taona ity. De izay le ilaina faharetana satria tsy vitany voatery mihiboka isika fa miena ny eo an-tanana ary miena ny vola miditra ho an'ny tsirairay. Izany no ilana faharetana, mafy ny lalovana. Ndre mandeha voatery nandalo zavatra mafy satria hodidina kambotenda sy kambonorana tamin'izaho 5 taona. De izao 5 taona tamin'izany fa izao mihitsy ny tao an-tsaiko foana. Nanontaniako ilay mpianatra dokotera zay mpakeo amiko matetika alohan'ny andidina aho hoe afrina moa no atao zany ny fandidiana. De laza izy eo amin'ny atsasakadiny na hatramin'ny 5-7 minitra eo izy ny anaovana fandidiana. Fa le izy tsinona tsy toranina zany fa natao anesthésie locale fotsiny dia zao no lazaiko hoe hiaritra ny mafy zany ianao ry faly de zao. Raha eo amin'ny atsasakadiny hatramin'ny adiny 2 latsaka fefany eo izy de alohan'ny atongavany dia refesiko foana ny adiny 2, saky ny adiny 2 de refesiko foana hoe ohatrao zao zany manomboka miditra bloky, zao zao miaritra marary be zao, fa rehefa tonga ny adiny 2 de vita le marary, tsy marary tsony. Efa miverina eto amin'ity chambre misy aty indray de ohatr'izay foana nanaovako azy, zany hoe tonga de nitsinjo ny ho avy zany. Ary tena tahak'izay mihitsy no teny lazain'ny Jakoba eto hoe rehefa mafy ny manjoa anareo ry rahalahy dia ny fiavian'ny tompo, ny fiverenan'ny tompo banjinina. Fa rehefa mibanjina ny fiverenan'ny tompo ianareo de ho hitanareo fa vitanareo ny miaritra an'io zavatra mafy zay lalovanareo io. Ohatra anankiray no ndeha raisiko, ny ohatry ny vehivavy izay efa mananika ny 25 taona sy mihoatra any kanefany tsy mbola misy, mbola tsy hita ihany le lehilahy zay hakavady azy. De amin'ny ankapobeny ohatr'ireny satria ny fampaherezan'ny olona sy ny ohatr'izany de mahereta ankoatran'ny sasany zay tena tsy mety mihitsy kosa aloha de hoe mbola tsy hanambady ihany ve? Za de anisan'ny tezitra amin'ireny olona zay miteny an'ireny satria honena amin'ny vehivavy zay tsy manambady satria mahazo azy rehefa mafy. Fa misy fotoana izy mba miaritra ihany, maharitra, manana faharetana ihany tsy hanambady. Manana faharetana ihany mbola tsy manambady ary. Fa rehefa tonga ny anniversaire ny tombony taona de ny olona rehefa tonga ny anniversaire de mifaly satria nahazo tombo-taona. Fa izy matetika de amin'iny izy ny tena marary satria ny tombony taona nefany mbola tsy hita ihany lay hakavady azy. Fa za manolo-kevitra anareo ranabavy ankehitriny hoe andao hibanjina n'ilay tompo hiverina. Ianareo de miteny foana hoe za de tiany tompo ary tena tiany Jesosy be mihitsiny ndao ampiariny zany. Fa io banjinina, io andrasana ny fiverenana io de ho hitanao tsara amin'izay fotoana izay fa raha tonga ary lay vady de hitanao fa zavatra lalovana sy mandalo ihany ilay fanambadiana. De miditra midiny hafa amin'ny fiainana fotsiny ianao fa ianao mbola mibanjina an'ilay tompo zay andrasanao hatrany. Ary raha sanatria araka tsy tonga zany dia ho hitanao fa tsy tena hampaninana anao loatra satria ianao de miandry an'ilay tena prince charmant, lay tena
tianao, an'ilay tena tianao, satria efa maty sy nitsangana monjy ianao sy anome fiainana mandrakizay ho anao, de hitanao fa vitanao miaritra amin'izany. Ohatra anankiray fa ny fiainana rehetra de tak'izany eto no nilazan'ny Jakoba azy de ny mpamboly. Ny mpamboly ozy izy Jakoba de zao, mamadika bainga izy, manetsy izy, mamafy izy aloha, de manetsy izy, de manao ny zavatra rehetrarehetra izy, raha amboly vary ohatra. Fa rehefa vitany zany ny fihavana sy ny rehetrarehetra, de tsy hoe tonga de masaka ny vary, fa tsy maintsy mbola miandry aloha, miandry ny fahararana, na miena ary ny eo an-tsopitra, de tsy afaka mbola mijinja fa miandry ny fotoana mety, ary de maharitra amin'izany ny mpamboly matetika, fa rehefa tonga ny fahararana de faly izy satria miakatra ny vokatra de mahazo an'le vokatra izy, de lay vokatra ho avy zany no banjininy sy jereny, dia zay no mahatonga azy mahavita maharitra hatramin'ny farany. Amin'izao fotoana izao ny voankazo teo alolo teo moa fa tato ato izy mba efa tsara, ny paoma, ny voasary sy ny sisa, de mbola manta kely de efa ho tazana satria maika vola, maika te ahazo vola, tsy maharitra an'le izy masaka. Eny eo ihany koa moa zany ny tahotra ny mpangalatra, dia tsy maharitra, fa rehefa maharitra de mahazo vokatra tsara, dia zay no mahafaly. Ka zay no nolazainy Jakoba eto. Fiteny matetika rehefa misy ny olana, ny horohotany, ny mosary, ny arety mandringana, ny ady etseroa, de hoe efa ho avy ny tompo, efa zay mihitsy le famantarana ny fiavian'ny tompo. Eny, tsara zany toetra zany satria ny fijerena ny akaiky ny fiavian'ny tompo de mampahery ny fontsika, ary mahatonga antsika haritra n'ireny olana isan-karazany ireny. Tena ilaina ny mijery ny fiavian'ny tompo rehefa ao anatin'ny olana isan-karazany. Saingy ireny akory de tsy famantarana ny fiaviany satria efa nisy hatramin'izay foana anie ny horohorotany, efa nisy hatramin'izay foana anie ny mosary, efa nisy oviana ny mosary ngezabe tany Etopia, zao Addis Abeba Etopia de anisan'ny firenena matanjaka. Ny arety mandringana, efa nisy ny pesta noara, ny choléra, ny Ebola, ny sida, ny grippe aviaire, ny grippe porcine, ny diphtérie, ny sida sy ny isan-karazany, zao ny coronavirus, nisy foany reny, fa tsy hoe zay akory ny farany. Fa ny toe-tsaitsika no tiany tompo hanana an'izany, ny ady sy ny adiny firenena samy firenena nisy foana zao any Syria. Tamin'ny 100 taona lasa dia nisy ny ady lehibe voalohany, ny ady lehibe faharoa. Zay nieritreretan'ny olona foana hoe tena efa akaiky ny farany matoa io, tsy famantarany reny. Fa toe-tsaina kosa tiany tompo ao anatin'ireny tsika de hijery ny fiavian'ny tompo, efa akaiky ny fiaviany de rehefa mijery ny fiavian'ny tompo tsika, dia mampahery ny fontsika tsika amin'izay, ary dia izay no mahatonga antsika maharitra. Rehefa tsy mifanaraka mieritreritsika ny zavatra lalovantsika de monomonona tsika, menomenona tsika, ary fimonomonona sy ny fimenomenomana amin'ny hafa de misy karazana fitsarana anazy hoe ianao no tena antony mahatonga an'izao olako zao. Fa eo tsika no mila mitandrina hoe ny mpitsara anie ka efa mitsangana eo anoloan'ny varavarany, ho avy ny fitsarana ka aza mitsara mba tsy ho tsaraina. Zay le tsy tokony himonomonomana. Rehefa mibanjina any Jesosy Kristy izay iverina izany tsika, dia lasa manana faharetana. Rehefa manana faharetana tsika, dia afaka mampahery ny fontsika, dia afaka mifaly na de ao anaty fahoriana ary ka tsy monomonona amin'ny hafa intsony. Izay indrindra no efa nilazain'i Jakoba ao amin'ny Jakoba toko voalohany 15 hatramin'ny
faefatra hoe rahalago ataovy fifaliana avokoa na de rehefa hiaran'ny fizahan-toetra samy hafa azy ianareo tanareo ny zavatra maro lalovana fa ataovy fifaliana avokoa zany ozy izy satria fantatrareo fa ny fizahan-toetra ny finoanareo de mahatonga faharetana zay kay matonga ampatalovin'ny tompo ny zavatra mahafitsika de tia ny anana faharetana ary ny faharetana de miteraka fitondrantena tsara rehefa avy eo andiny faefatra ary aoka ny faharetana ozy izy sy asa tanteraka mba ho tanteraka sy ho tonga ohatra ianareo ka tsy isy tsy ampina amin'inona na amin'inona lasa modely eto amin'izao tontolo zao isika kristianina satria manana faharetana ary manana fitondrantena tsara afaka manao asa tanteraka tsy izy valaka amin'izay ny nambaran'ny Paoly ao amin'ny Romanina 5:7 ka hatramin'ny 7 hoe tsy zany ihany anefa fa mifaly koa isika na de amin'ny fahoriana azy tanareo amin'ny fahoriana ary de tenen'ny Paoly mifaly tsika satria fantatsika fa ny fahoriana de mahatonga faharetana ny faharetana de mahatonga fa tsara-panahy vao zatoetra iny le fitondrantena tsara lazaiko teo lasa tsara fanahy tsika fa tsy tsara fanahy rehefa mahafinaritra fotsiny fa efa vao zatoetra efa manana ny preuve ny fahatsara-panahintsika ary ny fahatsara-panahy vao zatoetra de mahatonga fanantenana ary ny fanantenana de tsy mba mahamenatra satria ny fitiavan'Andriamanitra de nampidinina ao am-pontsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina izay nomena antsika fataro raha lasena bavy fa ankoatran'ny fitiavana fifaliana fiadanana ny faharetana ihany koa dia vokatry ny fanahy avy amin'ny fanahin'Andriamanitra izay omeny atsika dia manana vokatry ny fanahy fa izany de naratsika amin'ny alalan'ny rehefa mandalo fahoriana isika dia mianatra an'izany ary faharetana koa de fitiavana fitiavana ozy izy de maro-po sady mora fanahy ny andininy anankiray farany izay omeko atsika de hitatsika matetika eny amin'ny fiara fitaterana eny na bus na taxi na zavatra isan-karazany taxi be isan-karazany ny ohabolana 720 ohabolana 720 de zao lazaina hoe raha mbola izy koa ny farany de tsy ho foana ny fanantenanao jereo anie rehefa karakara mariazy ohatra fety be amam-bolana mihitsiny le mpivady kely mikarakara an'io mariazy io fa ray andro monja amin'ny fotoanan'le mariazy de tapitra le fety rehefa ariva ny andro de tapitra le fety misy farany ny fety zay ataotsika de tahak'izany ihany koa misy farany io fahorianao io isy farany io fijalianao io isy farany io fahantranao io isy farany io aretinao io mbola isy farany foana io olanao io de raha misy zay farany zay de tsy ho foana ny fanantenanao satria manino rehefa mifarany de ho tonga hiverina eny amin'ny rahoan'ny lanitra Jesosy Kristy handray atsika ary isika de hitsena azy eny de hiaraka aminy mandrakariva rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tsika dia any misy ny fahasambarana tanteraka tsy misy tsony ny fitaintainana ny fahoriana ny fahantrana ny fijaliana tsy misy tomany eny fa na ny fahafatesana ary de aresy amin'izay fotoana izay tsy ny fahafatesana ny tompon'ny teny farany fa i Jesosy Kristy ilay handray atsika de tsy ho foana ny fanantenantsika raha isy koa ny farany efa zay koa ny lazain'ny Paoly teo hoe ny fahatsara-panahy vao zatoetra de mahatonga fanantenana ny fijerenany Jesosy Kristy de mahafinaritra be ny amaranantsika azy hoe ny fanantenako tsy ho levona fa Jesosy koa iny tsy hamitaka indro efa kaiky ny andro zay amonjeny avy Jesosy eo Maranata